Falmerabatsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Ataontsika hitsangana dia hiteny amin'i Jesosy hoe nitenenana teny tokana ray ihany aza mba ho sitrana ny fanahiko dia asandrato ary izay vavak'izay. Rainay masina tsara indrindra sy any an-danitra mbola velom-pisaorana anao izay Jesosy amin'ity maraina ity. Misaotra ny amin'ny teny izay efa nomenao anay, misaotra ny amin'ny fiainana izay efa nizarainao anay androany. Fa androany mbola izao kosa Jesosy mbola mangataka aminao hoe mitenena foana na dia teny tokana aza mba ho sitrana ny fanahinay. Mangetahetanao izay Jesosy matoa tonga eto amin'ity toerana ity ary tena mila ny fanatrehanao. Milanao izay hikasika anay amin'ny alalan'ny teninao. Milanao izay hanadio anay amin'ny alalan'ny teninao. Milanao izay hanafaka anay amin'ny alalan'ny teninao. Tenena aminay fa ny masonao sakafo ny masom-panahinay, ahafahanay mandray izany teny izany. Ka ninona tapatapany devoly rehetrarehetra izay mahatonga anay tsy afaka mandray ny teninao dia ao koa ho potika sy rava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Saotra Jesosy eo. Amen. Afaka mahazo toerantsika Tompo. Zavatra tiako zaraina androany napetraky ny Tompo tato am-poko dia hoe fahanginana. Misy fotoantsika te hiteny izay foana dia ohatrany hoe tsy afa-po raha tsy miteny, raha tsy mahazoaina raha tsy miteny. Kanefa misy fotoana koa Andriamanitra miandry antsika ao anatin'izany fahanginana izany. Raiso ny Baibolinao amin'ny Isaia 30:9-10. Dia rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izao no lazain'i Jehovah Tompo dia Jehovah ny Ray Masina Israely. Amin'ny fiverenana no hitsarana sy fitsarana no hamonjenanareo. Amin'ny fahanginana sy fahatokiana no hisiny ny herinareo nefa tsy mety ianareo. Dia toizantsika eo amin'ny Eksodosy 4:4 dia izy ny ten'Andriamanitra hoe Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa hangina. Izany resaka hoe mangina izany dia midika zavatra be dia be. Eo izany ilay mitabataba hita maso iny iny izany ampanginina. Fa misy fahanginana izay koa tena hoe miteraka fitsarana ao anatinao. Ny olona izany rehefa miteny foana dia tsy mahatsapa fiadanana izy. Dia ohatrany te-hanazava, te-hanamarina, te-hiteny satria misy zavatra tsy milamina ao anatiny ao, izany hoe olona tsy milamina izany. Fa ny olona rehefa tony rehefa mangina dia sady fitsarana ivelana iny ny fitsarana ihany koa ao anaty. Iny izany no mitondra amin'ilay fitsarana ao anaty. Fa tsy hoe ny ato anatiko efa mitsaratra fa mivavako no miteny. Tsy marina izany. Fa ao anaty mihitsy io tsy mety mangina io dia mamoaka an'ilay izy aty ivelany. Misy fotoana tena mila manginitsika satria tsy voatery hiteny foana tsika. Hitanareo na rehefa ilay mivavaka ireny ary dia misy fotoana ianao mangina mihainao an'Andriamanitra. Fa tsy hoe manazava amin'Andriamanitra foana ianao ka izao tsy tatiko tamin'ilay ohatr'izao je Jesosy. Hitan'i Jesosy za tena tsy tiako mihitsy nitoetra an'ilay olona ohatr'izao iny. Dia any amin'i Jesosy avy-tsika any ny manangona taim-bava satria zatra miteny. Dia miaino anao fotsiny moa izy izany satria rehefa miteny ianao dia tsy afaka miteny izy satria izy olona malala fombako. Dia ianao izany tsika izany mila an'izay hoe Jesosy za mba hangina. Aleo ianao indray mba hiteny. Dia rehefa mangina ianao dia izy amin'izay no miteny. Tsy voatery ozy izy ateo hiteny foana tsika fa mba mianatra mangina ihany koa. Hoy izy ny ohabolam-pitenenany tsy haiko na gasy na ninona hoe medala ozy rehefa mangina dia ohatra mbo endry izany. Fa tsika izany tsy izany fa tena hoe ao anatin'ny Baiboly io izao dia tena hoe mitaky misy teny mihitsy hoe misy fotoana anginana dia misy fotoana itenenana. Fa rehefa tena vakianao io Baiboly io dia ilay mangina betsaka. Izany hoe misy olona mantsy te hanamary tena rehefa ohatran'izany dia ka ahoana izany tsy teny mihitsy ve? Fa ao anatin'ny Baiboly mihitsy ohatrany hoe ilay mangina no betsaka.
no le hoe miteny. Dia ao anatin'io fahanginana io nefa nivakitsika teo hoe aozy izy no anomezana hery ianareo. Tsika izany indrindray mieritreritra hoe raha tsy nanazava tsy hita hoe marina, raha tsy nangina tsy hita hoe zao, ohatra ny very fahadala. Kanefany ny baiboly dia miteny hoe amin'ny fahanginana ozy izy nisiany herinareo. Dia ao amin'ilay Exodosy vakitsika teo ihany koa dia ozy izy hoe Jehova ozy izy hiato anareo fa anareo ozy angina. Rehefa misy olona zany te hitondra ny adiny, izy ny te hampandresy azy dia afaka miteny izy. Fa rehefa misy olona mieritreritra hoe aleo Andriamanitra ny hitondra ny adiko dia mangina izy. Ianao zany mila misafidy. Afaka ataonao daholo zany fa misy olona mitsafidy hoe Jesosy zao za Jesosy tena hisafidy angina. Fa rehefa mangina dia ianao no miady asa ratsaroanareo. Rehefa nandeha ny zanak'Israely tamin'ny vanim-potoan'androny dia hoe hifamely hiady zany. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra tamin'izay hoe tsy mila mampiasa basy, tsy mila mampiasa ninina ozy fa mihodikodoana fotsiny ozy izy impito amin'io anina io dia miorakora fotsiny dia zay. Karazany mangina ihany zany satria raha amin'ny fomba ny maha-olona dia zao atsipazo ny tehana, asio vinoy rarafo. Fa ozy izy Andriamanitra hoe kalma fotsiny, miodidiana fotsiny dia miraha dia rodana mandany Jeriko. Ka tsy fantatra hoe ohatrany ahoana le manda tsy mety mirodana iny, ohatrany ahoana le zavatra efa ela mba nendrasanao an'Andriamanitra fa ohatrany miziriziry be mihitsy le izy satria maninona sao dia mba miandry fahanginantsika, sao dia efa vita ny aditsika nataontsika maha-olona tsika fa aleo le tompony teny farany amin'izay ny ady. Dia izy anefa raha izy mitondra ny adinao dia tsy mila fanampianao amin'le be fa mila mangina ianao dia apetraka eo amin'ny toerana izy dia avelao izy ny ado anao. Amen. Ao ambadiky ny fahanginana misy hery, misy famonjena. Zay no lazain'ny baiboly teo amin'ny fahanginana ozy izy nisehony ny herinareo. Misy famonjena fa maninona ozy izy nareo tsy mety. Ka ianao zany raha vao mitsangana miado any tenanao mahatonga antsika tsy mety mangina nge aleo aloha resahana hoe marina ve zany. Te hiseho tsika hoe tena tsy diso te hiseho tsika hoe vitako mandaminanio. Fa rehefa ianao no mipetraka hoe Jesosy inona moa zay zara tsisy anao dia ozy izy ie aleo fa hiasa nareo angina zany hiado anareo. Tsy maintsy miverina aloha ao amin'ilay fitsaharana. Ny olona mitsahatra dia olona mametraka ny adiny 100 isan-jato ao amin'i Jesosy fa tsy mila fanampiana fa ny aminy hoe ho ataoko an'izao ty na ho teneniko an'izao. Fa eto zany dia tena hoe amin'ny fitsaharana tanteraka ozy izy. Ka ny olona manginany ihany no azo lazaina fa mitsahatra, miverina amin'Andriamanitra satria tsy manako lazaina tsony rehefa mandinika ny famonjen'Andriamanitra. Jereo tsara fa raha mandinika tsika Jesosy zao ny teny hoe ho an'ireo izay manana zavatra mavesatra ohatra dia nameteny izy ao Matthieu 7:20 efa haitsika tsenjero izy hoe makanesa ty amiko kosa izy anareo rehetra izay mahasafatratra tsy mahavesatra etana fa zao no amme anareo fitsaharana. Jereo tsara zany teny fampanantenana no men'Andriamanitra atsika. Ianao aza mitady fitsaharana ho anao fa aleo Andriamanitra ny amme fitsaharana ho anao. Rehefa Andriamanitra mamme fitsarana anao dia le tsy vitanao reny aloha ny tonga dia kitihany voalohany. Indraindray ohatra ny hoe ao an-tokantrano misy fotoana ianao tena indraindray efa tsy te hivoaka ny trano tsony fa tena hoe menatra tena hoe malahelo amin'ny zavatra ataony zanako amin'ny vadiko tsy mety manompo an'Andriamanitra fa jerena indraindray dia eny tatatra foana dia manao ny adinao anao dia rahonanao ohatra nareo aloha tonga dia efa hitako voasoratra any amin'ny elo mihitsy ny anaranareo ataonao daholo ty izay le te miteny ianao satria tsisy fitsaharana ao anatinao. Tonga dia za aloha tena mpanao an'izany mihitsy taloha zany tonga va dia andramidory amin'io labozio ny tananareo dia raha zakanareo le izy dia seho kely aloha dia hitanareo fa tsy mampiova ninina le izy
satria raha mbola amin'ny teny raha mbola amin'ny fahaizantsika dia izao fahanginana ihany nomen'Andriamanitra ho herintsika. Rehefa mangina amin'izay ianao Jesosy io ny adinao fa tsy adiko io dia gaga ianao fa miasa Andriamanitra mikasika Andriamanitra io na eo amin'ilay zavatra tsy azonao eritreretiny iny ary. Dia marika tsara fa rehefa mijoro vavolombelona tsika indraindray za tany amin'ny examen ataoko tena nangina fotsiny dia ny adina moa no ataonao koa ianao raha tsy nahavitako za tena tsy nahavita an'ilay koa ohatrao fa narary dia izao dia inona ianao hoe dia hiteny any amin'ny tsara hoe nareo mba mandiny tena fa za narary tamin'iny tsy maintsy misy fotoana ngentsika tsy maintsy mangina ihany fa maninona rehefa amin'ilay fotoana ilay fantatritsika hoe tsy maintsy mangina dia amin'iny antsika mangina fa amin'ilay fotoana ilay anao afaka miteny iny ese eo ane aza miteny andana tonga dia ameo an' Jesosy ilay izy ka izay ilay izy hoe ao anatin'ny fitsaharana na tonga atsika anatitra n'izany olona n'izany eo anatrehan'Andriamanitra fa ho an'ny olona tsy feno fitsaharana dia tsy possible mihitsy hoe anatitra an'ilay olana izy eo amin'Andriamanitra dia tsy ho marina amintsika mihitsy izany ilay Matthieu 11:28 nivakiana teo hoe makanesa aty amiko ianareo miasa fatratra sy mahavetsatretana ny olona rehefa tena tapidalaka le dia izay izy vao manantona an'Andriamanitra kanefany ianao rehefa zatra miaraka amin'Andriamanitra dia na inona zavatra mandalo amin'ny fiainanao dia efa vitanao foana manatitra an'iny eo an-tongotra Andriamanitra. Misy zao ny olona raha vao mifoha na mbola tsisy ninina ary dia efa ateriny eo amin'Andriamanitra ny journée any androany. Jesosy ateriko eo an-tongotrao ateriko eo am-pelatananao ateriko eo aminao ny programa rehetrarehetra sy ny zavatra ho ataoko rehetrarehetra. Dia rehefa manana an'izay fomba fijery izay tsika dia manomboka mikombona amin'ny vavatsika fa misokatra be masom-panahintsika. Rehefa ianao no miteny foana dia mila ho fantatritsika ty fahamarinany ity dia mangina aloha Andriamanitra. Rehefa miaraka aminy nefany rehefa mangina hontsika dia voalohany indrindra aloha ny tombony hita hoe misy fahalemem-panahy satria tsy mivoaka ilay fahatezerana be ao anatinao. Rehefa ilay fisaretsaina nge rehefa le anao le misy zatra mampalaelo anao ireny dia amin'iny ianao tena tsy voafehy mihitsy fa le tsy maintsy hiteny fa tena tsy maintsy miteniteny foana ianao ao anatinao satria tezitra ianao. Dia izay mahatonga ny ten'Andriamanitra miteny hoe mangina ianao dia tsy ampy tsony ilay fitsaharana ao anatinao dia lasa mitondra ny adinao rery ianao fa lasa tsy mametraka an'ilay izy eo am-pelatanan'Andriamanitra dia ao anatinao misamboaravoara be fa ianao rehefa tena mitsahatra ao amin'Andriamanitra dia atolotra ao anazy ilay olana na izay mavesatra na noavinao izany ange mampisamboaravoara daholo ahoana ihany ary aty efa miakatrakatra ny taona manina tao mbola tsisy an'izao ihany mbola tsy izao be da be ny zavatra manahirana ny olona tsirairay hafa fa tsy voatery hitovy daholo dia izay no natonga an'Andriamanitra teny hoe hoeto eny amiko fotsiny ilay izy. Jesosy nisy fotoana koa izy mba nangina fa tsy hoe izy Jesosy dia miteny foana fa izy tena nampianatra mihitsiny izy hoe misy zavatra indraindray tsy voatery ianao hoe hiteny foana. Ao Matthieu 7:20 dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe nefa andreo sika ozy hanafitoana azy dia makanesa eo amin'ny ranomasina ianao ka manjono ary raiso izay azan-drano azy voalohany ka rehefa tsokafanao ny vavany dia ahita vola sekely eo ianao dia raiso izany ka meo azy ho amiko sy ny aminao. Raha marina dia ohatrany hoe tsy tokony andory Jesosy rehefa vakianao eo aloha eo fa ozy izy hoe aleo tsy miteny aleo mangina ozy izy mba tsy hatafitohana. Hitanareo jereo nge izany fahendrena kay mila fagagana fahanginana kay mila manjony vola fa marina mihitsy volazan'ny ten'Andriamanitra hoe any ange famonjenanareo fa nareo tsy mety ozy izy nareo izy tsy mety fa miteny foana mila tsy maintsy azavaina vao misy teny diso kely dia fa mipetralo vao miteny kely ohatra ny vadinao tena tsy tiako kosa ilay nataonao inona mihitsy azavao mihitsy za mihitsy tsy tianao sa inona rehefa miaraka mitopy ianao dia rehefa mandinika an'izany rehetrarehetra any dia ohatran'ny mitsendrana tsy ohatran'ny sain-jaza be ve izany io izany tsy mampazaza sy ray aman-dreny rehefa tsy ampifombonana amin'Andriamanitra. Izay ilay tiako tenenina hoe tsy mampafotsy volo antsika akory ny hoe aka efa fotsy volo dia endry fa rehefa tsy miaraka amin'ny Jesosy dia tena miteny aminao fa tena mampimehibena dia efa tsy haiko nareo fa za aloha tena efa nikakakaka ny tenako mibetsaka mihitsiny sa tsy azoko mihitsy ty raha matoa ty hoe tena fa inona ihany ary
misy fotoana ianao zany a mila mba zay foana moa ny teneniko hoe rehefa te iona amin'ny Jesosy rehefa te hanana zany hoe fifandraisana lalina amin'ny tompo zany a dia mba miana zany hoe trafo personnel zany de tokana misy fotoana ianao zao tezitra rehefa hoe niantso amin'ny pastera dia tsy nahazo anazy dia efa mety mitokana angamba hoe izy koa tsy mitokana foana mitokana maraina mitokana hariva mitokana fa zao mba ohatran'izany koa tsika indraindray ianao tena tsisy programa vita mihitsy ny tiragaty inona ihany ara ny lazainy eo sao dia mba mitelefona ary izy io nefa ke le telefona apetrany ery ambony ery dia inona ihany ara zao mitokana lava zao fa andramonge andramindana mba mitokana rehefa mitokana tsy hoe ho azonao le tany ery dia le zao dia tsy zany ny atao rehefa mitokana fa rehefa mitokana mba manontany any tompo hoe nary tompo aloha mihitsy le tokanako eto aminao ty vavako ty fa misy no miteny foana teto zao nisy zavatra ohatr' zao dia tsy nety fa niteny foana dia nisy zavatra ohatr' zao indray dia hita mihitsy hoe miatsara velatsia ianao rery ihany ke mahay mahafantatra anao hoe ndana mba tifitifiro ianao aloha amen tena tetsoroko aminao fa mahita fahasambarana be anao reny zavatra olanao rehetrarehetra reny adinonao daholo dia mitsahatra automatika ianao alasa ianao mitokana aloha mba hitoko za manko efa mivavaka efa zay mpiara-mivavaka rehetra efa tadidiko zao netiko mivavaka fa tapitra lampasy a tsy hitako tsony zay tenenina dina matory fotsiny asisa satria tsy mitokana fa tsy mahita lazaina aza miteny an'olona tsony fa ianao fotoana zao hijerevanao anao mba ray sosainanao io ahoana moa raha zany atao an'izao ty zao nataoko ny anina dia teo a tena nieritreritra mitsy tena mety mihitsy zany teniteneko vadiko zany fa zao ho averiko kely amiko aloha le izy raha za moa zany miaina am'izany a zany ataony an'izany dia ahoana fa miteny aminao a fa na ny sakafo atoandra za malaina ianao rehefa hitokana zay mandinika anao zay andramonge zany fa rehefa nampahomby any sasany a mino fa hampahomby anao amen dia eo ianao miteny fa maninona Jesosy miteny foana fa za tsy mba mametraka anao iadiko zany fa maninona misy an'le raha tsy saina zay tonga dia mipetraka daholo zao rehetrarehetra zao ny any zanako ihany no fantatra fa neny hafa aloha dehoro nefa reny no miara-mipetraka daholo any an-danitra any zany nge fa le mena ka ny any zanako tiako ny areny tiako reny tena tsy tia ianao raha vao tsy mandika tsara any amin'ny fitokanana ny ahitanao an'izany fa raha any amin'ny any amin'ny fiainana eny tsy tazanao mihitsy zany ka ny ako sa makarary ary tsy volana tondrako andray nga moramora maninona zanako ny ataotao an'izany fotsiny tsy izakako zany da vao mikitika andreo dia mikitika adinao ianao le za zany efa tsy ampiasainy devoly tantara valamaty any aminao any zao ndray rineny nataony rahavavinao miady amin'izay nareo menakavy nakarary ary any militsika mandinika tsara hoe Jesosy hoe tao amin'ny fitokanana maninona misy zavatra mitrango ohatran'izao za tena tsoroko amintsika tsy mahamenatra amin'ny tena zany rehefa marary be lohako io alohan'ny andresako paracetamol raha tena hoe tsy zakako le izy dia zao nataoko Jesosy tena maninona ty voakitika eo mety raha tsy saina angambany dia mandinika ny zavatra rehetrarehetra ny sainko eo aloha dia indraindray adinao hatramin'le paracetamol fa sitranin' Jesosy eo le izy aza maika ny amin'ny metsiny an'izanizy eo amin'ny fiainana rehefa marary ny nifinao mialohan'ny andananao ny dentiste midana mandiny tena aloha naniny fa tsy voatsakan'Andriamanitra ve ny kakana namely tao ahoana moa zany midiran'le kakana tao mety miborosy nify ianao aloha ray izay fa zao mahatonga an'io tena mety miteniteny foana be ngambany vitsy ange ny olona zany hoe mitifitra ny tena zany mitifitra ny tena mba hiova fa ny ain'ny olona dia hitifitra ny olona foana ianao nefa raha vao miteny foana ianao dia mitifitra ny olona fa rehefa mangina ianao mitifitra anao ianao zany satria tena Jesosy tena marina zany fa maninona za tena ohatra zao tsy mba mety mihitsy ve fa maninona ny ohatrao zany Jesosy Kristy tena hoe tompony fahendrena dia ozy izy hoe mangina ry Petera aleo zany ilamimany fa zao ndao angina dia voaka tsy mifagagana
ka naninona nanjono vola automatika hitanao ao ambadiky ny fahanginana miasa Andriamanitra mikarakara anao ao amin'ny Luka toko 7:20 ndray toy ny ten'Andriamanitra ary izy nanontany azy teny maro fa tsy namaly teny azy akory Jesosy tsy voatery teny foana ianao fa afaka mivavaka koa betsaka amin'ny fanontaniana ny teneny io ianao nge za manana fahefana navitra anao zao ny Baiboly Jesosy tsy niteny ozy izy zay teneniko anao hoe betsaka ny teny ao anaty Baiboly mangina noho ny hoe mitenena misy hery eo ambadiky ny fahanginana mahatonga anao mangina dia mamela an'Andriamanitra hiasa ianao mahatonga anao mangina mamela an'Andriamanitra hiteny ianao ao anatin'ny olana na zavatra sarotra dia zao mivavaha aloha vao miteny ekeko mihitsy hoe nisy an'izay teny izay mihitsy hoe misy fotoana anginana dia misy fotoana hitenenana fa melohanao hiteny dia mivavaha aloha Jesosy tokony hiteny avy mety ve zany teniko zany so sanatrika mitsara ny hafa na manindrona ny hafa na mandratra ny hafa zany tenteneniko zany lasa tsy malala fomba raha vao te hiteny foana lasa fa zao Jesosy raha tena tokony hiteny dia apetrao eto ambavako Baiboly mihitsy aketo Jesosy aketo teny zany za ozy ame anareo fanahy io ny hiteny ozy izy zay teny tokony ho teneninareo mila mamola tenitsika hoe misy fotoana anginana dia misy fotoana hitenenana amen azadiny fa ny teny ange mandratra raha misy zavatra tsy dia inona loatra mamparary ny olona na mamparary ny fon'ny olona fa betsaka ny azo avy amin'io teny io rehefa miteny ianao dia ohatrin'ireny nanindro natsy olona ireny ny teny maro ozy izy ny Baiboly maninona tsy ilozanota zany hoe ao anatin'ny teny zany raha tsy mivavaka ianao dia manota mibetsaka dia militsika mianatra hoe Jesosy ampianaro hianatra handinika tsara misy fotoana za tena tsy hoe mananina tsy hoe zany maninona fa indraindray tena misy zavatra tena hitako hoe ohatrany tsy mety zany zavatra tena ny paster zany dia indraindray tena mivavaka hoe Jesosy tena ame fahendrena satria za tsy napetraka ao eo amin'ny toerana anitsy fa eo amin'ny toerana angina fa zao kosa nefany raha tena tianao hiteny dia apetrao eto ambavako ny teny dia tena mitsotra aminao fa tena rehefa miteny an'ilay olona ianao rehefa avy eo mitomany ilay olona tena marina zany tena fa indraindray jereo fa rehefa tsy entinao amin'ny fahendrena sy amin'ny vavaka ilay izy tezitra dia zao koa tena enjana ianao koa rehefa tsy narahana ilay miteny dia tezitra eo ny ahitana hoe avy aminao ilay teny fa tsy avy amin'Andriamanitra rehefa miteny eo ianao dia zany mba niteny fotsiny tamin'iny fa ianao koa zany tsy azo tenenina mihitsy sady rangitra be mihitsy ianao raha zavatra avy amin'ny tompo tokony tsy atezitra anao amen fiainany zanak'Andriamanitra zany hoe mangina zany fa anginana dia midika famelana an'Andriamanitra hiasa tanteraka apetraka foana zay satria zay ny tenin'Andriamanitra matetika ny olona te hiteny foana dia te aneo ny tenany izy fa marina ary tena enjana raha mahafantajavatra dia jereo fa rehefa tsy ekena ny teniny dia tezitra izy zany tena toetra mila vilosantsika daholo hoe zange raha tena messager tokoa dia tsisy tokony atezitra anah rehefa tsy handray ilay olona fa tenin'Andriamanitra iny dia za mino hoe Andriamanitra tsy maintsy hiasa foana zany nge madiso be ao tokantrano indraindray anarinao zanakao zao ohatra dia tsy manaraka ny teninao izy tonga tozy ianao satria tsy nanaraka ny teniko tonga dia aza mena goûter aza mena sakafo dia mitena zay fa raha hitanao anaty Baiboly zay dia ataovy tsisy hidiran'ny famelomana sy ny fikarakarana azy mihitsy ny tsy faneken'ny teninao fa mila mivavaka ianao amen mila mivavaka ianao hoe Jesosy fa maninona izy ary tsy miasako maninona izy nitsomenao goûter maninona izy nitsomenao sakafo dia rehefa avy eo amin'izay izy mahita lehilahy ny ivelany any dia mamividy goûter dia lasa izy dia inona indray no lazaina rehefa avy eo indraindraiky hoe fototsika daholo ihany ny zavatra rehetrarehetra mahatonga an'ilay zavatra mitranga dia zay ilay teneniko hoe misy olona zao za zao vao nandray olona tsy teneniko moa zany sady tsy etokory zareo dia za ozy izy le lehilahy tena vao nahita an'io vehivavy io izy atao amin'ny fanompona ato dia tena tonga dia hitako hoe io ve Jesosy ny anjara vadiko dia za ozy izy nangataka famantarana tamin'Andriamanitra hoe Jesosy tena raha io marina dia omeo daholo ilay toetra rehetrarehetra le takinao reny dia mangina tsara ohatran'izao
fa nandeha ozy izy fa tena tafresaka fa nahita anazy izy ka ozy izy raha tsy toetra be tonga de mivavavava be tena ozy ahoana koa ny raha namiaina amity de tena tsoroko aminareo vato ozy izy fa tena tonga de aleoko miala aloha de aleoko tsy misy toy izay polisy de ianao moa zany malahelo ianao satria io tovovavy io mangataka ty aminao mba mangataka tokantrano a Jesosy fa naniko tantsaraina le izy mba tsy hainantsika izany toetra zany de tena te pastera sy mamba hoe tao mbavaka fa fotoana tokony mba hananana tokantrano ao fa tena mahatsara mbavaka indray zay de mahagaga nefa maniny ny olona nisy lehilahy ao amintsika io tena vao mahita an'iny de tena fa zao kosa aloha pastera le toetrany aloha tena ela tany ahoana ny ampidirana an'ity eo amin'ny tokantrano ao amin'ny akonany tena enjana be za ozy izy tonga de mandinika ohatry ty koa zany ny zanako de ohatry ty koa alao miala aloha de teny anao hoe tadidio tsara fa ny aveniranao rehetrarehetra nge miankina amin'ny toetranao mianara mba mangina za naninona koa zao raha nangina tena manaonao foana mihitsiny nefa tena hitako hoe tena hoe tena zany ve tena tao am-poko ozy izy ary tao izy tena efa de resaka mihitsy hoe mba hoe tao mbavaka fa za mitondra aloha fa oka zao tena tantaraiko le izy satria tena hoe ohatr'izay za ozy izy efa tena hoe io zany tena mety amiko io sady mba samy atao amin'ny tompo tena nale tsy atao amin'ny tompo asa ozy izy tena mbola kalma tsara tena amitsika hoe misy zavatra ohatr'izany ange de rehefa avy eo Jesosy nomena tsiny rehefa avy eo ny olona ny edivana nefa nitoetranao ny ratsy de tsy mahate ho ty fa tokony ianao tena hoe Jesosy tena mba hoeto tsy hoe iova mba ho hitan'le lehilahy indray akory fa tena en général mihitsiny mahatonga ny olona te hiresaka aminao foana nge nitoetranao hoe mahatonga ny olona te hifanerasera aminao satria ianao olona tsotra olona tsy de mifosafosa loatra de mahafinaritra miresaka aminao rehefa miresaka de ohatra misy solution avy amin'ny Jesosy zany asa manao an'izany kia fa namana samy koraly zany de ohatr'izany fa tsy hoesaka miresaka tsika ndrika zipony anina teo ny anjara voatendriny tsy rehefa mipitika nefa zipony anina problème tena mitenenao fa zavatra misy hoa zany fa olona raisiko zany tsy mandainga eto amin'ity pilipitry ty tena mitenenao zany fa za zany tenao zany le ty tokony efa nety efa nanao fety ndray sa manana ny tandrify aziko izy nahazo vady moa tsika nanao fety ka tena amitsika hoe indraindray tsika mieritreritra hoe iny ohatrany zao fa zao mialohan'ny tifirana nizaniza jereo ny tenanao aloha jereo aloha fa sao de efa lasa lavitra loatra ianao de tena matahotra ny olona na miara-dalana aminao ary tena misy olo ohatrany mihitsy ange dala miara mandeha ianao mandeha tobila miaraka amin'ny any za tsy araka amin'iny fa maninona ke tena mifona tena miavinavy tena grave be eritrereto ny zany nefa ahoana ny afantaranao raha inony eny ambavaninno tenenan'Andriamanitra n'le projet anao tena ilainao iny any ambavan'ny olona tsy Jesosy hipotratsy amin'ny lanitra nke rehefa mipotratsy izy de hitsenatsika azanao raha Jesosy tena angina ka zao tena mananatra an'izany amin'ny tanora na amintsika ary misy fotoana indraindray na ao an-trano ary ndao tena hianatra mba hamoaka toetra tsara misy fotoana tena indraindray kely zanako rehefa tena ao amin'ny Jesosy iny indray mananatra anao hoe neny tena aloha eny mba tsy mandray zavatra ohatr'izany tena za tena nalahelo kely tamin'le eny mbola olona tena neny matoa napetraka teo amin'izany hoe reny zany afaka micomprendre ndretra de anao va tonga zay ina azonareo le izy indraindray tsika raha vao tsy ampivavaka de manaonao foana de soa ihany fa ny zanakitsika aloha mahita tsika de mba mananatra atsika eo izy fa indraindray rehefa eny mason'olona de zao lenao sendra le saika zay foana nge le izy azadino jereo tsara soly toetra nge toetra ny natonga soly ny tsingidina teo amin'ny toerany fa tsy de hoe inona loatra tsy nangala-badin'olona izy tsy nanao fetsifetseny izy
Fa inona tonga ny Saoly niala teo amin'ny trône? Toetra. Tsy fankatoavana, fanaovana tsinitsinina ny mpanompon'Andriamanitra. Raha mitora izany indray zao dia te iondrehana indray ve? Tsy izany no tiako tenena fa toetra. Ianao mila mamola teny ianao. Misy ny atao hoe rainao trano ajainy ireny. Misy ny olona tsy azonao anaovana vavavava izany. Mananatra anao aho satria tena Jesosy koa nge efa akaiky. Hoaizitsika. Jesosy efa te hiasa eo amin'ny fiainanao, efa ela izy ny te hikarakara fa tsy mety mihitsy ilay toetrantsika. Ka tsisy toetra miaraka amin'ny fiobiana izany. Fa tsy maintsy olona efa voavoatra aloha vao aseho. Matetika ny olona tena hoe izy ihany no manimba amin'ny fiainany. Manomboka izao tsika mila matahotra. Indray manko tsika tena ohatran'ny sasa zay. Ka za tsy maintsy izao tsy maintsy miteny. Matona mena vava dia tsy maintsy miteny. Marina ihany aloha zay fa ataovy mivavaka. Rehefa tena te hiteny loatra ianao dia tena mitabataba mafy dia atotoany amin'Andriamanitra mibala vavanao. Jesosy tena akombony mihitsy ilay vava te hiady ho an-tena, ilay vava mampiady olona, ilay vava ohatr'izao, ilay vava tia rehetrarehetra ty avelao hijanona. Ilay fofeny fahakalana tadio tsara fa io fahakalana io ngere tena manimbe. Ianao ve dia mieritreritra hoe kaina ve dia te hamono any abela? Pralahy tena hoe mpiray tam-po. Tena tsy vita izany. Tsy possible izany. Fa rehefa tonga ny fialonana sy fahakalana, possible daholo ny zavatra rehetra. Dia izay no teneniko hoe ny devoly miandrikendry-tohana fotsiny izy hanimbantsika. Dia raha voatazana hoe io ilay izy dia tonga dia miditra izy. Dia mikitikitika any amin'izay tsy tokony kitihana amin'izay ianao. Tenenanao ratsy daholo ny olona rehetrarehetra dia ataonao daholo izay tianao tenena. Dia ao an-trano mandeha daholo tena tout est permis satria manambava hontsika. Dia teny ianao hoe andaontsika tena hitodika amin'izay hoe ny olona miteny lava kay tsy ampifandinihan-tena. Satria tsy manana fotoana izy hisainana fa hitenenana foana. Dia hoy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Salamy 4:4 hoe tezera fa aza manota. Mieritreretan tsara ao mpandrinareo ka mangina. Hitanareo ao anatin'ny fahanginana dia mitondra fieritreretana. Fa rehefa miteny foana tsika dia tsy afaka mieritreritra betsaka. Jesosy nisy fotoana tena natsapahany Jesosy izao ohatra hoe nandalo ady izy. Raha eo izy nahoana dia nafoy ahy ianao. Nilozan'Andriamanitra izy satria ohatrany hoe mitondra ny otantsika. Ny fahamarinana izany efa fantatritsika tsara hoe Andriamanitra tsy miombona amin'ny ota izany izy. Andriamanitra tsy mirespekte olona, fa Andriamanitra te azy mihitsy Andriamanitra. Fa rehefa feno ao anatin'ny olona ny tenin'Andriamanitra, asio fibebaka. Ka hianatra angina, rehefa mba miteny ny vadinao meo fotoana izy hiteny. Ka hianatra angina, rehefa mba miteny ny vadinao meo fotoana izy hiteny. Fa tsy fo hitanao, inona ndray? Ka za mba saika hiteny. Mangina aloha ianao fa za mihitsy miteny. Tsy avelanao miteny mihitsy. Zany zavatra rehetrarehetra zany tena mila dinihana izany dia lasa tsy afaka miaino azy ianao. Fa omeo fotoana izy dia hienoy ange izy Dia izany no mahatonga ny olona ndray mpianakaviana indraindray rehefa mamy vao afaka miteny satria amin'iny ianao vao hoe allo angina fa olona mamy io. Dia izao misotro foana izy rehefa misy zavatra tiany ho hazavaina. Dia mamy izy aloha dia eo amin'izay izy vao manamilaza ny rehetrarehetra hoe zao ty amin'iny ianao mangina tsiny. Dia teny amintsika hoe hitantsika ilay izy tsika ihany indraindray ny olana. Fa omeo fotoana izy mety mbola tsy kristianina izy. Dia tsy hiteny ianao hoe kio ary tsy mivavaka kio koa ny anonana io. Tsisy tena izany ao anaty Baiboly. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly ao amin'ny Timoty 2:1-2 toy izay oka ny vehivavy hianatra mangingina ka hanaiky tsara. Fa ny vehivavy tsy avelako hampianatra na hanapaka ny lehilahy fa hangina ihany. Eo amin'ny 2:7 toy izay ary tsy adama ny voafitaka fa ny vehivavy ny voafitaka ka tonga mpanota. Dia izay mihitsy no natonga ny Baiboly ny teny hoe aleontsika mianatra mangina satria ilay tsika miteny iny miresaka loatra mampidi-doza. Satria
lasa miresatra isakany amin'ny menarana any. Io tsy nahafetena fa te hiteny. De mety natory angamba dama de tsy nana patience. De aloha voavoakany amin'ny menarana any de tany no nyresaka kay natorin'olona natorin'ny biby zavatra fatany de jereo fa io zavatra iainantsika io. Mifadisoana kely tsy fifehezantena kely indray mandeha de jereo fa nareo efa mba nisaina an'izany hoe raha mba tsy nihinana an'le paoma zao ry zareo hafa ny taonina tsy haiko aloha fa zany tena mandinika an'izany mihitsy hoe tena hoana re zany zany fiainana izany hoe raha ohatra hoe tsy nihinana ry zareo tena hafa mihitsy tena hafa mihitsy ny zavatra nitranga de jereo nefany fa nihinana ry zareo efa génération aty tsika zao mbola taranaka adama ihany ianao. Zay mahatonga antsika mianatra miaraka amin'ny Jesosy mba hamafa an'le mahataranaka adamantsika fa mampiditra ny identité an'i Jesosy ao anatintsika. Amen. Efa toriana eto zany hoe maninona ianao natao hoe taranaka adama. Jereo tsara reny zazakely reny na zazakely na mbola kely ary vao mandray zaza hafa amin'ny mamany de efa tezitra be felonana. Taizany école ny ianarana felonana noho ny amin'ny mahataranaka adaman'ny olona de efa tonga de misy ota automatika ao anatiny. Zay mahatonga antsika manolo teny isan'andro satria mba hampidirany Jesosy ny identitéany. Zay nahatonga Jesosy nampidinina teto ambonin'ny tany mba hamafa an'izay mahataranaka adamantsika zay fa hidira amin'ny mazanak'Andriamanitra antsika. Amen. Tsika zany tsy manana choix fa tonga de tsy maintsy miova. Tsy maintsy mampiditra le identité an'Andriamanitra satria raha vao tsy mampiditra an'izay ianao de mbola le lokolokony adama foana. Tsy maintsy miteny, tsy maintsy miresaka, mankahala, tezitra ohatr'izay. Fa rehefa tonga ny identité an'Andriamanitra de manomboka mianatra mangina, mianatra mamela heloka, mianatra amity zany rehetrarehetra zany. Mino fa nandray zavatra ianao. Mino fa tena ho tsapanao mihitsy hoe na ninona kindriry eva de napidi-dozany tany mihitsy ohatran'io fa de inona loatra. Azonareo le izy tsy hoe nambanana basy izy fa toetra le izy tsy fahonona tena na ninona raha natory fihinana endendanana any velany any eny le izy misy amintsika vehivavy ohatra tsy mahazoaina mihitsy raha tsy mivoaka taka tsy maintsy mivoaka mihitsy azo androany efa matory rehefa tsisy ataondana matory ndana mamaky boky baiboly ka efa hitako mangina fotsiny fa raha mba nanao an'izay zao mba zavatra hafa ny zavatra nitranga tsy haiko na rehefa za tena ohatr'izany mihitsy tena Jesosy aloha tena tsy nanao foana ohatry ty tso fa tena tantara hafa indray nitranga raha zao fa io zao nefa hita ary tsy diso mihitsy ny baiboly tsy haitraitra amin'ny Paoly io na Paoly tsy nanambady na inona tsy fantatra zay filazanao azy fa tena le vehivavy be resaka loatra mihitsy de ozy izy ny tenin'Andriamanitra aloha mpanginina aloha satria manaonao foana raha vao miteny foana. Za tsy miteny hoe tsy mahazo miteny anontany io fanahy masina. Rehefa tonga miaraka amin'ny fanahy masina ianao fa tsy haiko nareo raha ohatrany fa misy fotoana ianao tena fa miomana mihitsy hoe tonga ao iny tonga de zao nanaovako azy teneniko an'izao fa hivavaka aloha fa ohatry ny maraina ihany ny andro fa adininao le izy hoe ay moa le tokony hiteny an'izao dikan'izay tsy mahazo miteny zany. Manao fa teste ke mila mba mitesina raha tianao hiteny Jesosy ty tena zao apetrao mbavako mihitsy le teny de teo ny natsapako hoe tena kay mila mangina na ny lehilahy na ny vehivavy io teny io mandratra io tena miteny anao an'izany za tena be vava be fa tena tramina afatarako ny sitrapon'Andriamanitra de manomboka manidy za leo ty any amin'ny tenin'Andriamanitra na any amin'ny vavaka any ty vao tena misy fotoana mafy aloha Jakoba mihitsy miteny an'izany lehilahy zay mahavoafeny io vavany io satria tena folaky ny olona daholo izy ny biby rehetrarehetra fa tena lehilahy zay mahafolaka ny vavany io fa folaka ao io satria zanaky Jesosy ianao. Amen. Toetrany Jesosy io folaka io. Mino fa hiasa mahery eo fiainantsika Andriamanitra. Mino fa anova ny fomba fijeritsika miaraka amin'ny Jesosy Andriamanitra. Asa velan'ny toetranao no manimba ny zavatra tsara saika natoboka Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Andriamanitra nge tsy te hanisy ratsy atsika izany nahatongavany Jesosy tsy hoe akory anao zay ampalahelo anao fa ny amonjy anao aza ny tena tao am-pony tsy omeny anao maimaimpona miaraka amin'izay ve ny zavatra rehetra
Fa zao itsika mila mandiny tena, efa paye zany. Ohatran'ny olona nandeha avion, rehefa tsy mety mihinan-kanina izy le omena le vary renina mandeha ohatr'izany sambo. Satria manino tsy ampy ny budget-ny. Dia efa voky daholo ny olona efa mifadianina dia fitsangana hiala amin'izay hoe za nge nanino ianao tsy nihinan-kanina ka za tsy ampy gefa ao anaty be anao reny gratuit. Amin'ny fotoana nge be dia be ny matiantoka hoe aika mba nanana any Jesosy any nefany tsy nisitraka amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Fotoana zao androntsika kristianina zao efa ho avy Jesosy hisitraka an'izany fahatsaran'Andriamanitra any fa raiso amin'ny toetra tsara, raiso amin'ny fahanginana, hisiny ny herinao, iesan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Aza mieritreritra mihitsy rehefa mangina dia vobe. Ao indrindra ianao no tena mahery rehefa mangina. Ao anatin'ny fahanginana, Andriamanitra miadinadinao. Ka ianao rehefa mampalahelo kely mangina dia Andriamanitra kosa oka kosa ny zanako fa maninona ny atao an'izany. Fa rehefa mbola mitsangana ianao misoa mahery dia mikombona ry izy. Aloha izy aloha ianao ny adiny eo dia eritrereto hoe be dia be zany ny olona lany fotoana. Lany fotoana farany tena farany. 2 minitra farany. Jereo tsara Abrahama. Nandany fotoana lava be satria tsy nanaraka ny tenenin'Andriamanitra. Andriamanitra ny tena amin'ny Genesis hoe ndany ianao no mivoaka fa tsy ny teny izy hoe hoeto lota. Fitanareo le saina kely le tsy mety angam-panginina iny ka malahelo amin'ny cousin kosa neveu. Lota kosa ve? Dia zao tsy nety fa Andriamanitra nge tsy sarotiny izay ataonao mety daholo. Tsisy teny mihitsy izy hoe isy ao varatra dia miteny hoe efa manino lota netinao. Tsy hanao an'izany izy fa tompo-tsafidy zasy ianao. Fa zao miandry anao fotsiny izy dia mandeha eo ihany 70 taona taty aoriana ry Abrahama. Zay foana jereo tsara fa izay zavatra tsy hanakaraha antsika n'Andriamanitra mitondra vesatra ho antsika foana. Lota tsy naseny netina. Jereo fa mbola lasa indray izy miady tany Sodoma tany nanafaka an'iny. Ary raha tsy lasa tanteraka lota zay izy vao niseho tamin'ny vakio baibolinao. Genesis 16 angamba izy tsara tsy diso fa jereo tsara fa tonga rehefa lasa lota zay Andriamanitra vao niseho taminy. Ny olona zany rehefa tsy manaraka an'izay tenenin'Andriamanitra dia miaina eo fotsiny izy fa avelan'Andriamanitra eo aloha. Fa rehefa miverina amin'ny teny fikasana amin'izay ianao dia miverina amin'izay izy. Verina amin'izay Andriamanitra ozy izy. Teo amin'izay Andriamanitra vao nanao hoe hiteraka an'izao ianao. Zahay amin'izay vao ohatry ny hoe nanomboka normalement tokony Andriamanitra vao niteny iny dia efa tokony efa tsy haiko intsony ny zavatra nitranga. Dia hitanareo amin'izay le fahadisoana be dia be ao ambadika le ota. Mila manapa-kevitra tsika Jesosy tena raha mbola misy kosa teninao tena penaro tena naika an'izany. Amen. Zay le 2 minitra farany fa vita. Tsangantsika hitehaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra satria andrasana. Alleluia. Tonga dia avadikitsika vavaka avy hatrany be da be ny tenin'ny zaraina teo fa ndao tonga dia hanolotra ny tenantsika ho an' Jesosy tsika. Amen. Ndao hanolotra ny tenantsika ho an' Jesosy. Ndao aloha hifonontsika ny amin'ireo teny foana rehetra izay natao. Misy ny teny foana natao tamin'ny zanaka, misy ny teny foana natao tamin'ny vady, misy ny teny foana natao tamin'ny mpiray-tam-po, misy ny teny foana natao tamin'ny ray aman-dreny, misy ny teny foana natao tamin'ny mpiara-monina, mpifanolo-bodirindrina, mpiray-tanàna, misy ny teny foana natao tamin'ny mpiara-miasa, misy ny teny foana natao tamin'ny mpitondra, misy ny teny foana natao tamin'ny vahoaka, misy ny teny foana natao tamin'ny receveur. Reny olona hitantsika reny dia tsy maintsy miteny foana. Ny anarana hitambarantsika tamin'ireny dia titinina, tsy maintsy miteny foana. Fa ndao hifonana amin'i Jesosy zany. Amen. Zay zavatra hifonanao ihany no afaka diovin'i Jesosy. Mila ekenao fa niteny foana ianao. Ho tsaraina mantsy tsika amin'ireny. Dia raha vao tsy nifonana dia tsy maintsy hiara-ny fitsarana. Sandrato ny tananao dia mifona ianao amin'i Jesosy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto za mifona aminao Jesosy. Fona Jesosy fa tena maika miteny loatra ty vavako ty. Miteny foana ny amin'ny zanako, miteny foana amin'ny vadiko, miteny foana ny amin'ny mpiray-tam-po, miteny foana amin'ny ray aman-dreny, indraindray miteny foana amin'ny mpiray-tanàna, mandefa teny amin'ny mpiara-miasa, mandefa teny amin'ny mpitondra, amin'ny vahoaka, amin'ny receveur, amin'ny olona eny an-dalana dia tsy maintsy mahita ambara foana. Androany Jesosy hifonako aminao zany eny amin'ny mpiara-manompo
indray Jesosy dia mbola miteny foana koa ty vavako ty, fona Jesosy fona ny am'ireo teny foana rehetra zay nataoko, dia iny fonany tsirairay avokoa Jesosy ny am'ireo teny foana rehetra zay nataony, mba tsy ho tsaraina amin'izany ary tsy amerina an'izany intsony ny tsirairay raisin-drahan Jesosy amin'izao fotoana izao anadio anao, angataony rahan Jesosy anadio sy anafaka anao amin'izany fomba fiteny zany. Jesosy raisiko ny ranao anadio raisiko ny ranao tena anasa molotra, anasa ny fisainako, anasa ny foko, anasa ny lelako, anasa ny mombara manontolo Jesosy, tsy ho zaka ny sentiment intsony, tsy ho zaka ny filan'ny nofo intsony, fa tena hoe an Kristy Jesosy dia tsy maintsy efa nanombo ny nofony mba mifaniriany nofo sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana. Atolory an Jesosy ny tenanao amin'izao fotoana izao, atolory an Jesosy ny momba anao rehetra amin'izao fotoana izao. Ray amin'ny anaran Jesosy atolotra anao ny momba ny tenako rehetra Jesosy mba tena ho anao marina, tsy hoe fanolora tena eto amin'ny vava fa ho tarafina eto amin'ny fiainana, fa efa an Kristy Jesosy. Araka ny voasoratra amin'ny Galatiana 5 fa zay rehetra an Kristy Jesosy dia tsy maintsy mangina eo amin'ny nofo, eo amin'ny filan'ny nofo, eo amin'ny fisaintsainana, eo amin'ny zavatra rehetrarehetra. Aoka ny fiainanay Jesosy ho porofo ny fisinao, aoka tsy teny tononony zany entina andresin-dahatra ny hafa fa efa niova, fa ho tarafin'ny olona fa velona aty anatinay tokoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ty hafa mafy ho an Jesosy dia mahazo toerana anao mifanatitra isika. Alleluia. Safidy ny fahanginana ao anatin'izany hitanterana mifanatitra se olona mazoto miresaka amin'Andriamanitra sy mieno an'Andriamanitra manana fifehezana ny vavany. Alleluia. Be da be ny olona te haresy ao anaty komba fa tsy mamela an'Andriamanitra hita fahanginana eo amin'ny fiainany. Noho izany ndao amin'izay anakombona vava. Amen. Ny vehivavy malaza be resaka fa rehefa ambandy koa be resaka. Any tena be resaka. Nefa matoa ny olona be resaka dia malemy zay. Ny olona malemy dia behivavy. Ao anaty fahanginana misy famonjena sy fitsarana. Mangina any amin'ny fo tsara fiombonana amin'i Jesosy dia mangina eo amin'ny vava, mangina any amin'ny saina, mangina daholo ireo nofo rehetrarehetra satria Galatiana 5:24 fa izay rehetra ny Kristy Jesosy dia tsy maintsy efa nanombo ny nofo mba mifaniriany sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa nampianatra Jesosy dia teny be da be ny nentin' Jesosy, fa rehefa nanombo ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana izy dia vita fotsiny ny teneniny. Nampangininy amin'izay ny etaeta rehetrarehetra fa vita. Mila mianatra an Jesosy tsika fa zay manana zay Jesosy ny modely tsara indrindra amin'ny fahanginana, fa rehefa fiainanao Jesosy dia tonga ho azy ny fahagagana. Averiko, rehefa fiainanao Jesosy dia tonga ho azy eo amin'ny fiainanao ny fahagagana. Amen. Nampianatra Jesosy hoe mangina, aza manao zay mahasosotra azy, aza miady ho an-tenanareo, aloha avy zay an-kaisary dia nanaraka fotsiny ny mpianatra, dia rehefa nanaraka ny mpianatra tonga ho azy ny fahagagana. Io fahagagana io tsy antsoina fa atao izy amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay, ataovy ny fahanginana. Amen. Amen. Mino fa nitahintsika atao anatin'izay teny izay aza matahotra fa ho avy ny testa. Fa matotonga ny testa efa vonona ny ao anatinao. Alleluia. Efa nandeha ny leçon, efa niraisinao izy teo, efa natolotra ho an Jesosy ny vavanao, dia avelao Jesosy hiteny, avelao Jesosy hampanginanao. Tonga dia fezo ny zavatra rehetrarehetra. Ty vavaka ty manginy, ty manomboka androany. Misy ny hoe manify molotra be resaka, fa misy koa matevina molotra tonga dia be resaka lavitra. Tsy any amin'ny molotra izy fa any amin'ny fovoatolotra ho an Jesosy. Amen. Ndao tsika hitsangana dia isory Jesosy fa niresaka taminao izy. Isory ireo testa ho avy rehetrarehetra, fa ninona testa ho avy eo amin'ny fiainanao, vitanao miady amin'io satria tsy ianao ny ady fa ianao mangina fa Jesosy no hiady ho anao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misaotra anao izay mankasitraka, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famondramponao, misaotra Jesosy fa nampianatra anay ianao ary nampatsiahy anay indray ianao androany fa mila miditra ao anatin'ny fahanginana izahay. Te hiady ny adinay ianao, kanefa raha vao raisinay ny adinay dia tsy afaka miady ho anay ianao. Jesosy apetraka ifenao am-pelatananao ny adinay rehetra, ny fiainanay rehetra. Tsarovo ny mpiara-manompo tsirairay avy, tsarovo ireo nandray ny teny, tsarovo ireo hiverina hiaino ny teny, ary tsarovo ireo hijery afaka fotoana fohy. Jesosy aoka Jesosy ilay fahanginana atao aminao, ilay fiombonana atao amin'Andriamanitra no anjaka feno ao anatin'ny tsirairay avy, ahatonga ny tsirairay tsy hiady ho an'ny tenany. Faka ilay toe-panahinao.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mahita ray amin'ny anaran'i Jesosy fa nini nahady hoatrehan'ny tsirairay avy sy zavatra ho lalovan'ny tsirairay avy dia ny fandresenao nefa elo lalana azy fa raisina fotsiny izany fandreseny izany amin'ny alalan'ny fahanginana izay lesona nampitainao androany tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Ampioza ray amin'ny anaran'i Jesosy ho tonga vavolombelona eto amin'ity fiainana ity fa tsy izay miteny ny mandresy fa izay manana anao, izay manana anao velona ao anatin'ny tsirairay avy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy averina ho any aminao sady ny voninahitra ny amin'ireo fahagagana sy ny fahanginana rehetrarehetra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay dia ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Ray soarany tsodrano izay ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Hitay anareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka anome anareo fiadanana satria ianareo misafidy angina. Hoy izy Andriamanitra, ianareo angina fa izaho no hiady ho anareo. Ny ady dia tsy anareo fa an'Andriamanitra. Ataovy azo antoka fa tafatoetra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ataovy azo antoka fa mahazo aina ao anatinao Jesosy dia akombony amin'izay ny vava. Fa an Jesosy ny adinao. Mahita fa ny fiafarany io ady io dia voninahitr'Andriamanitra. Ary iveriny ianao amin'ny zoma sy amin'ny sabotsy. Ijoro vavolombelona fa nandresy teo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra natao zao fa ny fahasoavan'Andriamanitra natao zao antsika rehetra. Aza tanona ny fotoanantsika amin'ny zoma amin'ny 4 sy amin'ny sabotsy amin'ny 7 maraina tainy Jesosy daholo tompoko.